Rasy tokovavy ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahila Zao eto amin'ny MBS TV, eto amin'ny MBS Radio 570 ary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ihany koa satria dia isaoran'Andriamanitra fa dia tafaverina soa tsara ny fahafahanareo manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ihany koa. Toy ny mahazatra ora iray eo no iarahantsika ato anatin'ity fandarana ity ka dia asaina ianareo anaraka tsy tapaka ny fandarana hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra ihany koa dia mandray vahiny ny fandarana ho an'ity alarobia alina ity dia ny namana mpanao gazety Rina Rabemananjara no vahintsika. Izy moa arak'izay efa nambara izay hoe mpanao gazety no sady mpamakafaka ny raharaham-pirenena ihany koa. Ankoatran'izay dia hiditra amintsika eo ihany koa ny namana Lili Rafaralahy hitondra ny famakafakana mikasika ny famoahan'ny HCC moa zany ny didy mahakasika indrindra ny requête izay napetraky Fanirisoa Ernaivo momba ny nationalité sy momba ny fahafahan'ny filoham-pirenena ankehitriny nirotsaka ihany tamin'ny taona 2024. Fa mialohan'izay toy ny mahazatra dia fanadihadiana no isa tarantsika ny fiarahana sy etsintsika hitondrana ny resadresaka anaraka an'izay fanadihadiana izay ary isika rehefa aveo miverina eto avy hatrany mandray any Rina Rabemananjara. Upotika lavitra mihoatran'izao i Madagasikara raha sanatrika ao tafaverina eo amin'ny fitondrana indray i Andry Rajoelina ao aorian'ny fifidianana ho avy eo hoy ny mpanao politika Rarinaivo Randrianatoandro. Noho izay antony izay no tokony isin'ny famindronan-kery ho an'ny rehetra ka antony tsy maintsy nananganana ny KMMR 2023 izay natomboka tao Tomasina Zoma lasa teo. Ny zavatra mety nafanolana satria nandritran'izay fotoana izay maro ny zavatra mafanolana noho ny antony politika noho ny antony tsy tany saitra mety personnel koa ary matotsika tonga eto dia aprimo anaty valizy ihany aprimo any anjonombany ambanitsy ihany izay mety ampifanolana antsika fa aloha hiatrika ny fifidiahana aloha hikamba antsika menakavy hiatrika an'izany hoe ampandany Ravalomanana zany satria raha izao mitohy dia tena lahany tsy hitako tsony hoe lasa any anaty tsy sofotra tsony fa tena lavaka faran'izay lavitra misy ity Madagasikara ity raha ny fitondrana sy ny fomba fitondrana amin'izao fotoana izao ny dinihana. Tsy sanatria kory mamely olona na mamely tokon'olona na mamely politika raha teny zany fa iaraha-mahita ny fahantrana ny fangalarana ny harem-pirenena sy ny tsy fitantanana sy fahaizana mitantana fa atsokosoko tsikototoa zany no hita ka raha tsy lany eo président Ravalomanana izay efa hitantsika fa navita zavatra be ary satria misy manko izy navita zavatra be natahorany hafa dia izay no natonga andreny fa konokonina nataony zareo ampandavo azy tamin'ny 2009 reny. Tsy anjarany antoko-ty mairerintsony fa anjarandraikitra malagasy tsy ankanavaka mihitsy ny mandray an-tanana no aviny ho etrany ny fanazavana. Anjarantsika adidintsika no mamverina azy na dia hoe eo amin'ny ampipontsika tsairay avy fa indrindra eo amin'ny fitiavana tanindrazana ka dia miantso ny fahendrena amintsika menakavy amin'izany zavatra zany. Misy ny tiako Madagasikara ao tsika fampitay izao tsika ary dia anao tsika efa manatsaikefa be dehibe anatin'ny tiako Madagasikara anatrehana ny élection eo ty rafitra atao ty atao KMMR na ina tsina dia tsika manohana fanaovana ny fifidiahana izay hoe KMMR 2023 azy dia tsy maintsy atao zany izay ampahomby ny KMMR hatramin'ny 2023. Ny ampandaniana ny kandida Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena indray no antony ananganana ny KMMR 2023. Komity izy io ahazahoany rehetra izay tsy ao anatin'ny antoko-tiky Madagasikara manohana indray any Marc Ravalomanana. Raha ny fantatra dia anana rafitra manomboka eny anivon'ny fokontany, commune, district ary faritra ity komity manohana any Marc Ravalomanana 2023 ity. Miara-panao ary Rina Rabemananjara mivahiny ato anatin'ny fandarana Sahila Zao amin'ny ity alina ity ianao moa araka ny fanambara teo dia mpanao gazety 5 taona nilomanosana atao anatin'ny sehatry ny ianao manjery mpikambana atao anatin'ny lavitry ny mpanao gazety ny taona 3 ka hatramin'ny 7 ary nandalo pahaizana manokana momba ny journalisme d'investigation tao amin'ny institut an'ny Banque mondiale ka dia tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana Sahila Zao amin'ity alarobia alina ity. Rina.
dia faly miraba ihany koa ny mpanaraka zany ny fandarana Saila zao zay karakarainy moa Lili zany sy Clémence dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no andraisana anjara ao anatin'izany fandarana izany tena raisina voninahitra lehibe satria amin'ny ankapobeny moa zany ny tena mpanao gazety dia any amin'le hoe manontany any amin'ny resaka analisy sy sisa fa mitindray mitorak'ity dia omena sehatra mihitsy zany hoe eo ihany koa maha-olom-pirenena amin'ny fanehoana ny fomba fijery ny raharaham-pirenena dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no andraisana anjara zany atao anatin'izany fandarana zany ka dia miaraka eto zany sika miaraka amin'ny fandarana Saila Sow. Eny ary rindrina be mananjara androany no misokatra ny fepotona ahafahana mametraka ny taratasy firotsako fidiana ho an'ireo candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena omaly moa no nivoaka ny fanapahan'ny HCC ka hoe azo raisina fa tsy mitombona hoe hifanery sy herinaivo ny fitoriana napetraka izy ireo mikasika ny hoe efa tsy nanana ny Andry Rajoelina ny zoam-pirenena malagasy intsony tamin'ny 2024 kanefa dia mbola nahafahany rotsaka hofidiana ho filoham-pirenena indray raha ny fanadihadinana raha antsika teo nefa rina dia hoe hopotika lavitra noho izao zavatra iainantsika zao Madagasikara raha toa ka mbola miverina eo amin'ny fitantanana fireneny Andry Rajoelina araka ny faneho-kevitra izay narahantsika moa zany tao anatin'le fanadihadina teo ahoana ny hevitra ao rina momba an'izay. Ny tena moa zany olom-pirenena toy ny olom-pirenena rehetra hoe mampiavaka atsika mpanao gazety aloha zany dia ny hoe ny atsika miainga amin'ny zava-misy io le atsotsika hoe fait dia zay ny tombona atsika mpanao gazety aloha satria rehefa misy zany ny fait dia avy amin'iny no iaingan'ny famakafakana ary isika mpanao gazety dia miaina ao anatin'ilay raharaha ny tombona atsika ihany koa dia hoe isika mifanerasera amin'ny karazan'olona maro hatrany amin'ny ambany indrindra ka hatrany amin'ny ambony indrindra miaina vanim-potoana isan-karazany eo amin'ny raharaham-pirenena isika ary mahita tany be dia be noho ity asantsika ity ka raha ohatra zany hoe azo raisina fa tsy mitombona hoy ny HCC dia izao no azo ambara momba an'io io teny io zany tsy teny vaovao io fa efa nisy ohatran'io mihitsy tamin'ireo HCC teo aloha ary zay teny zay dia ho an'ny olom-pirenena dia tsy mazava satria lalàna ny resaka raha ohatra ka lalàna ny resaka any amin'ny tany mandroso raha zay no raisitsika ohatra dia reo hoe rehefa lalàna dia lalàna na ny fehezanteny eo zany dia tsy fehezanteny politika tsy fehezanteny amboamboarina fa hoe izao no izy dia tonga dia mahitsy zay zany no hoe raha hoe miresaka hoe lalàna ity nefa zany ny HCC zany eto amintsika dia manao fomba fiteny izay efa nampiteraka resabe teto amin'ny firenena tsy mazava le izy za zao mpanao gazety mandika azo raisina fa tsy mitombona inona ary zany nantany zany hoe mba manampahaizana momba ny lalàna hoe inona ny dikan'izany tsy fantatra mazava le izy fa ohatran'ny langazy politika efa nisy io isika dia zao le izy miverina indray dia za zany tsy gaga mihitsy manoloana n'izay toe-javatra izay satria ny HCC tompoko dia efa hiaran'ny fanakanana maro lafo mihitsy amin'izao fotoana izao tsy atao anatiny ihany fa na ny any ivelany aza dia efa nanakina nanakina ny HCC ny tena sy voadona ihany satria olom-pirenena malagasy ny vondrony Europeanina ane dia efa nanakina ny fitsarana abomba lalam-pandrena teto Madagasikara amin'ny resaka fomba fiasa ny pitsony moa zany tonga dia namalany tao amin'ny HCC hoe tsy sidikidiranareo ny momba anay zay manana ny fiandrianam-pirenenaiko nahoany ianareo no midikiditra amin'ny raharahanay aty Madagasikara dia rehefa dinianao zany le izy dia tsotra ny olona tsy hoe mitsambaka fa enao ny firenenao manana fanarahana amin'ireo sehatra raisam-pirenenireo ary rehefa manana fanarahana amin'ireo ianao sady mihinana ny volany satria ianao zao anao fifidianana basket fondy aiza zao zany ene resaka raisam-pirenena manampy tamin'ny 2018 sika ohatran'izao namana Clémence atao hoe volana vitsy tsy hanombohany fifidianana mitovitovy mantsy le daty efa amin'ny rarakopana ny fandrotsahana ao basket fondy Suisse Norvezy zao Norvezy jereo lasa nikisaka izy satria tsy resy lahatra amin'ny fomba fitantanana eto Madagasikara
ny USAID raha vao miresaka an'izany amerikana zany PDB zao nefany a mangingina ohatra ny tsy fantatra misy dikan'izay ka raha ohatra ho ianao hoe ahoana ny fomba fahitana ny ty zavatra ny teneny ny ACC ty nyainga tamin'le fitoriana natao ny fanirisoa herinaivo a dia io fihetsiky ny ACC io zany a fahitana azy za mpanao gazety ohatrany hoe milaza tsy anontaniana milaza tsy anontaniana zany hoe misy zavatra any ambadimbadika any zany a zay aseho an'ilay a fomba fiteny ihany asa raha azontsika le izy zany hoe misy zavatra tsy aseho nefa le fomba fiteny sy ny fomba fihetsika de milaza zavatra satria efa nitrango io teto amin'ny firenena malagasy ny tena zava-dehibe de zao firenena hiatrika fifidianana isika ny voatonona ao anatin'le izy a dia Andriamatoa Andry Rajoelina zay filoham-pirenena Berinasa zay no tiany tonga hatrany amin'ny fitoriana moa zany nataony fanirisoa herinaivo le izy na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiatraikany zany eo amin'ny raharaham-pirenena na ho an'ny mpanohana moa zany mpanohana angay Andry Rajoelina zany de mitady ny fomba rehetra anadiovana azy ary hita mihitsy hoe tena te hiditra lasa lalina mihitsy a amin'ilay raharaha ty nefa raharaha-pitsarana de lasa mampiaitra zay nefa mahatonga ny mpiara-miasa amintsika amin'ny firenena any vela miteny hoe io anisan'le lesona hoe fanjakana tantalana tsara tatana fizarana mazava tsara ny fahefana tafiditra ao ny fahefa-pitsarana ny ACC zany zao eo amin'le hoe gardien eo amin'ny lalam-panorenana dia io no ny zavatra amin'izao de lasa ilay valitenin'ny ACC miteraka atao hoe savory-tahatsaina indray ho an'ny tontolon'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara tsy mazava tsara le izy a ary lasa lecture politika lasa fitenenana politika ilay azo raisina fa tsy mitompona nefa hoe mila zavatra mazava tsara zany ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy de izay zavatra zay a manao randra-tarihana de hitantsika fa lasa flou daholo ny zavatra rehetra momba an'io. Inona mety ho fiatraika an'iny fanapa-kevitry ny RCC na ny didina voaka ny RCC iny atoato zany satria misy fiatraikany tokoa iny amin'ny resaka hoe fifidianana fanomanana fifidianana amin'ny ankapobeny. Ny fiatraikany iny zany zao de raha ohatra ka misy ihany koa any ananinany tsy fantatra mety hisy fitoriana hafa indray ty vao ny fanirisoa fa tsy fantatra hoe mety misy fitoriana hafa indray a ohatrohatra an'iny ihany na ohatra zany mitovitovy endrika amin'ireny dia mamaly ny ACC amin'le fomba fanaovany azy amin'izao fotoana izao de dikan'izay a ny fiatraikany de lasa le tontolo-pifidianana mihitsy satria fifidianana fifaninanana ary ty fifidianana saripady satria tsy hoe tsy saripady ny hafa fa ity fifidianana le hoe filoham-pirenena toerana filoham-pirenena toerana anankiray de mila zavatra mazava tsara zany de rehefa tsy mazava le izy misy manalokaloka resaka politika le izy a dia ny any ivelany manakina mivantana mihitsy le fanakina nataon'Union Européenne tamin'iny a manakina ny any ivelany de lasa lay tontolo-pifidianana raha zay ny tiany Clémence Antanina hoe ny fiatraikany de hoe le tontolo-pifidianana eto Madagasikara lasa miendanja tsy mipetraka tsony tsy voaja tsony le hoe tena hoe fahalalahana tsy voaja tsony le tena hoe ao anatin'ny tena demokrasia marina ilay a tontolo-pifidianana zay ny hitako hoe tena fiatraikany io nefa iny ankinan'ny fiainam-pirenena. Fa mahakasika an'izay valiteny na ny didy moa zany zay navoakan'ny HCC zay ihany koa ny famakafakana izay entiny namana lilira faralamintsika araka ny efa natsidika tamintsika teny am-piandohan'ny fandaharana anaraka vetivety an'izay isika de miverina ato avy hatrany rehefa avy eo a manohy ny resadresaka miaraka amin'ny Rindra Bemananjara. Ampifaliana tanteraka no androsoko tokantrano indray itony kilasy tongo vavy amin'ity alina ity manamafy sy manantitra ny fiarabana izay efa nentin'ny namako Clémence Rarinirina tany am-piatomboany zao fandaharana izao atao anaty fandaharana Sailasy zao ianao mazava loatra be dia be ny vaovao mafana azontsika resahana sy anehoana hevitra ary zay raha teo moa no mampiavaka ity fandaharantsika ity fa izay tiako asiana tsindrimpeo manokana sy tiako resahana manokana dia tsy inona akory fa ny mahakasika ny
ny fandavany ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana ny fitoriana izay napetraky Ramatofanisoerinaivo sy ireo miaraka aminy ary mahatonga resa be fa neho-kevitra maro samihafa teny anivon'ny tambazotra rehefa mijery faneho-kevitra ataon'ny olo sika dia saika manodidina ity raharaha ity avokoa ny akamarony no lavina ny fitoriana raha atao amin'ny akapobeny ny zavatra nitranga nisy moa ny direct nataonyty isan'ireo candidat filoham-pirenena tamin'ny 2024 ity betsaka ny zavatra ny fampizarainy tao fa andeha jerentsika hoe inavy moa zany reo teboka izay tena tsara hotsongaina manokana ao anatin'izay fandavana izay raha fitiantsika amin'ilay fomba fiteny mahazatra mivoaka eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia miverina ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona zay no azo amezana azy satria ny voalohany aloha dia nisy ny fangatahana ny amin'ny hoe ho atao audience publique ity raharaha ity fa dia rehefa nijerena ny vakina ilay article nozarain-dramatoa Fanisoerinaivo dia milaza mazava ny amin'ny hoe rejeté na nolavina izany fangatahana hitondra nyity raharaha ity en audience publique izay zay ny fandavana voalohany ny fandavana faharoa izay voaresaka atao anatin'ity raharaha ity ihany koa dia ny amin'ny hoe tsy manana ny compétence hitsara na hiteny na hiresaka mahakasika ny fahaverezan'ny zom-pirenena malagasy ananan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tsy compétent hijuger sy hiresaka mahakasika ny fahaverezan'ny zom-pirenena malagasy ananan'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana zay ny teboka faharoa ny teboka fahatelo moa zany izay mamarana azy ity dia ny amin'ny hoe fangatahana ny tsy mahavalida ny firotsahako fidian'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'ny taona 2024 dia mbola voalaza tao anatin'izany ihany ny hoe tsy azo raisina izany fangatahana izany raha fehezina dia izao hoe fandavana avokoa ary tsy fandraisana ireo fitoriana sy fangatahana no setry ny zavatra rehetra izay nalefa ny reto mpitory ireto betsaka ny fanontaniana atirak'izay fa ny anankiray voalohany aloha izay malasa ny-tsaina tokoa dia ny hoe ity rafitra fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana resahantsika eto sy ny antefany fitoriana ity dia aoka tsy ho adonontsika fa rafitra izay napetraky ny fitondrana ankehitriny rafitra izay napetraky ny fitondrana ankehitriny mety ho azontsika eritreretina avy eo hoe rafitra napetraky ny fitondrana ankehitriny maray fitoriana makasika n'ilay fitondrana dia hanana fahasahiana ve izany rafitra izany tena idenonse na ilaza sy tsara marina tokoa ny raharaha misy ny maneho hevitra ihany any amin'ny tambazotra milaza an'izany hoe efa azony eritreretina prévisible hoy izy ireo izay mety ho valiny ity fitoriana izay napetraka ity fa ho andray dia hoy hoe tena sofa hita meloa un averti en vaut deux ny teny frantsay sofa hita meloa sy fantatra meloa ary miariary sy voaporofo meloa izay tena position marina ananan'ilay rafitra fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana satria raha tsy nisy an'ity raharaha fitoriana napetraky Ramatofanisoerinaivo sy ny namany ity dia mety mbola ho afaka ny alokaloka atao ambadiky ny hoe rafitra mahefa afaka anantenana voka-pifidianana marina mazava mangarara ekeny rehetra ity fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity fa dia ny aty ampiandohana sahady dia voaporofo ankehitriny fa tsy tena manana ilay atao hoe neutralité na ilay atao hoe objectivité manoloana ny lalàna sy ny porofo rehetra entina eo ampelantanana ity rafitra ity matoa tsy afaka nijoro tamin'izao raharaha izao ny amin'ny filazana hoe tsy afaka atao audience publique ny raharaha tena tsy compétent hitsara sy teny mahakasika ny fahaverezan'ny zom-pirenen'ny malagasy ananan'ny Andrinirina Rajoelina ity rafi-pitsarana ity ary indrindra ny amin'ny hoe fandavana ilay fangatahana ny invalidité an'ilay firotsahako fidiana tamin'ny 2024 petraka amin'ny fanontaniana hoe rafi-pitsarana tahaka izany ve azontsika iandrandrana valim-pifidianana madio tsy misy lalana afa-tsy ny fifidianana ihany no ivoahany Madagasikara ao anatin'izao fahantrana lalina efa miatra hatrany anaty vilaniny tsirairay izao saingy kosa ny fanontaniana mipetraka ary mila andiniana tsara dia ny hoe inona ary no fepetra tokony ho raisina
afahantsika hoe tena valiny arak'izay takitsika no hipotra eo a satria dia hita miariary amin'izao a ny tsy fahamarinany toerana sy ny ataontsika hoe fitonga ilanana fitsarany tanila eo anivon'izany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany un averti en vaut deux hoy araky ny lazaiko teo ary sotsika fa voalaza mialoha voateny mialoha ka misy isainantsika sy andiniantsika ny amin'ny tokony hitondranany ao ariana manamafy ny amin'ny hoe rehefa iroso amin'ny fifidianana dia lalao madio sy rafi-pitsarana maefa tsara afaka hijoro amin'izay tena hanome lanja ny safidiny vahoaka marina ny tokony homena fa afaka andraisana lesona goavana izao valiteny voaray ny raha matofany soerinaivo sy ny namany izao a avy eny anivon'ity fitsarana avo a momba ny lalam-pandrenana ity averiko foana ihany fa ny fifidianana ny lalana tokana ivoana amin'ny Kristy saingy fifidianana manome sehatra sy manome lanja izay tena safidim-bahoaka marina dia mazava loatra fa mitaky rafitra hanome lanja izay tena safidiny vahoaka marina izay a fa tsy rafi-pitsarana apetraky ny fitondrana ankehitriny ka hanana n'ilay atao hoe redevabilité na hanana n'ilay atao hoe dette morale manoloana n'ilay rafitra nametraka azy a ka tsy afaka hijoro mahitsy ao anatin'ny fitsarana sy ametraka ny lanjan'izany tena hoe safidim-bahoaka marina izany atreo ny faneho-kevitra tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka ny fandaharantsika ary dia manasa anao naraka ny fandaharana hatramin'ny farany fa raha iresaka hatrany an'iny valiteny moa zany nomen'ny HCC iny dia fa iny ny raha ntsika nahita teo iny moa zany sy nandre teo fa zay zany moa ny akony a fa ankoatran'izay ihany koa rina dia misy ireo fitoriana izay napetraky ny ADM hatrany a ny antokony fanirisoherinaivo a sy antoky iray hafa teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny mikasika hatrany a ny fizakan'ny Florajoelina ny zoam-pirenena frantsay sy ny fandikan-dalàna terak'izany miparitaka be koa ny vaovao amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe misy amin'ireo mpitsara no matahotra ny manao soni an'ilay certificat de nationalité izay isan'ny antota taratasy ilaina raha irotsaka hofidiana moa zany a amin'ny fifidianana filoham-pirenena mifanotaniko dia hoe mety anara-drenirano ny HCC ve rina ny eo anivon'ny TPI a sa mety ahoana ny mety hofipetrany a mikasika an'io resaka nationalité na zoam-pirenena izay ananan'ny Florajoelina io amin'ny fijerinao azy raha fijeriko azy dia tsotra ity zao resaka raha-pitsarana indray dia ny zavatra misy zany rehefa mafana ny raharaha politika dia ohatrany te hiditra ao anatin'ny sehatra tena hoe natokana ho an'ny fitsarana manokana ianao zao teny hoe resaka fitsarana io nisy fitoriana dia sehatra ny fitsarana zany zay dia eto zany zao mipetraka mihitsy ilay mbola lesona anankiray koa ty amin'ny maha hoe firenena demokratika amin'ny Madagasikara raha mbola hoe tononona an'izay Madagasikara fahaleovan-tena ny fitsarana fahaleovan-tena ny fitsarana goavana be zany io dia rehefa mafana ny raharaha politika indrindra ho antsika tany mahantra ohatra Madagasikara dia samy te hitsapatsapaka daholo any anatin'ny raharaha-pitsarana any zany ny ohatra hoe sehatra isan-karazany ka raha ity zany zao hoe ahoana ny fandehany io fahitako azy tena hoe raharaha-pitsarana tena hoe tokony mivoaka eo zany tena hoe fahaleovan-tena ny fitsarana eno moa tsy ny teny hoe mety anara-dreny rano ve ny fitsarana sa tsy anara-dreny rano tsotra fotsiny tena fandehan'izay le mpitsara zany a io ny anarany io sehatra io ny anarany nandritra ny taona maro nandritra ny ary ny mpitsara malagasy dia toy ny mpitsara rehetrarehetra fa ny manahirana dia izao vokatr'ilay hoe fahantranoilay firenena vokatr'ilay hoe mety ho tahotra amin'ny antony maro samihafa sao dia mipitika eto amin'ity toeranyity sao dia affecté ny vady aman-janako tsy maintsy jerena ihany sao dia zao sao dia misy sao dia be deaibe zany dia zay no manahirana amin'le toedraraha eto Madagasikara fa raha ny tokony hoy zany raha hoe tena mipetraka ny hoe fahaleovan-tena ny fitsarana tsy tokony hisy resabe momba an'izany satria eo misehatra ry zareo zay fahaleovan-tena ny fitsarana fa mahaleo tena ve ny fitsarana eto Madagasikara ananan'ny olona fitokisana ve ny fitsarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara miverina ihany le fantany satria resam-pifidianana ity mantsy tafiditra lalina ny tontolon'ny fitsarana zany maro hoe eo ny HCC hafa dia aty amin'ny ambaratonga voalohany ihany koa manana ny maizy azy io zany zao jereo tsara fa
misy ny fitsarana isan-karazany eto ambonin'ny tany. Marina aloha fitsaran'olombelony ity, fa tsy hoe fitsaran'Andriamanitra, fitsaran'Andriamanitra mbola zavatra zany fa hoe fitsaran'olombelona, fitsarana tsy mitanila, tena mijery hoe aizany marina ny rariny sy ny itsiny, de tokony tena mijoro amin'ny maizy azy ny fitsarana. Sarotra amiko zany ny hiditra aminy hoe tena hoe rahan'ny fitsarana momba an'izay. Fa raha ny zava-misy hita kosa aloha hatramin'izay de normal ny olona raha ohatran'ny mametra-panontaniana foana satria misy fanamarena be deabe momba ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara zany, de ho hita eo moa zany ny ho avokany satria mifaneho-kevitra tsy azo ferana. Hoe ozy ianao hoe mety anarabe ny rano ve sa tsy anarabe ny rano, ho hita eo de arakaraka ny fanapahan-keviny eo zany no hitohizany indray ny faneho-kevitra maro samihafa. Fa misokatra ho itsika teo rina ny dépôt de candidature hatreto maromaro ireo efa napahafantatra ny finiavany ifaninana fa ny filoha Marc Ravalomanana aloha no voalohany laza tamin'ny fomba ofisialy ny fahavononany. Andalam-pametrahana amin'izao fotoana izao ny KMMR na ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanana manerana ny nosy, anamafy ny ratsy mangaika ny team, anamafy ihany koa ny HPR izay efa mijoro efa volana maromaro izay manoloana andreo candidat samihafa izay efa mampiseho ny tanjany. Manao ahoana rina ny mety ho herijika ny filoha Ravalomanana raha ny fijerinao azy amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity? Raha fijeriko azy ny amoa zany tonga de miainga amin'ny atsotsika hoe fait ihany, FAIT, zava-misy, zavatra efa niseho, de za mahita hoe tena ambony dia ambony ny herijika, ambony dia ambony ny herijika ny candidat moa zany président Marc Ravalomanana. Satria nahoana? Tia tsy resaka mihitsy hoe fanatisme, tia tsy resaka mihitsy hoe atao amin'ny MBS miasa de hoe itenen'izay, fa ny zava-misy efa niainana ihany no ahafahana mamaritra zany an'izay le hoe manahoana ny herijika. Za aloha za manokana amin'ny zavatra lehibe tahaka an'itony tsy afaka mihitsy hiatsapy amin'ny azo tsy fantatra. Raha izay tsy afaka mihitsy inana voankazo tsy fantatra. Ianao mantsy miteny hoe be dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao nefa mampiseho ny heriny hoe maniry ohatry ny anana, ny laza aloha hoe ilatsaka sinsisa. Ao anatin'ny demokrasia zany tsy maninona mihitsy. Fa raha momba ny président Marc Ravalomanana manokana, hita ny zavatra nataony sy ny vokatra ny hoentiny teto amin'ny firenena. Ohatra fotsiny zany zao mety mbola resantsika eo ihany hoe resaka fampianarana ohatra. Iza moa zany zao tsy mahatsiarotsiaro sisa, manembonembona sisa zany resaka hoe kit scolaire zany. Amin'ny fidiran'ny mpianatra tahaka an'izao, nahazo kit scolaire nandritra ny fotoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy. Le kit scolaire fitaovana complet tonga de feno, mbola misy tablet, mbola mihinan-kanina ny ankizy ary tsy vitan'izay tadidiko, fa mbola nisy boky ny zaraina izay nisy soratra hoe tsy azo amidy. Fa rehefa nongotany sasany teo amin'ny fitonana ny président Ravalomanana tamin'ny 2024 de lasa namidy teny amoron-dalana le boky. Reny tompoko dia fatokisana daholo no nazahoana an'ireny. Fatokisana zany hoe le olona zany tsy mahatoky anao fa jereny aloha ny fomba fiasan'le régime Ravalomanana io jeren'ny UNICEF, satria ny UNICEF moa zany ny tena mpanohana be tamin'ireny resaka kit scolaire reny. Tadidiko tany amin'ny hatraty amin'ny 4 zao ny lehibe an'ny UNICEF tamin'izany Carole Bellamy. De avy eo moa zany dombiasan'ny Anne Veneman. De reny sehatreretam-pirenena tsy mandeha te fotsiny hoe mangataka ianao de hoe tonga de omena. Tsy fa mandinika izy aloha, ary rehefa mandinika izy de resy lahatra de zay vao miditra amin'ny action, zay izy vao manome anao ary tsy fotoana lava. Zany tonga de mana-profo hoe raha zany ny zavatra nisy, zao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, tena hoe fasairanana efa misy sekoly mikatona anie. Tsy isy mpianatra tsony manao reinscription, fasairanana be zany no mita amin'izao fotoana zao de io zany hoe manahoana ny herijika. Ohatra anankiray fotsiny zay, ny herijika zany ho an'ny président Marc Ravalomanana de ambony tokoa, satria maninona ny fahantrano malagasy amin'izao fotoana zao no sy ny tsy fahaizam-pitondra ankehitriny
no mampitodika ny sain'ny olona makany amin'ny président Marc Ravalomanana, mampiverina ny sain'ny olona hoe nanahoana ny tamin'ny fitondrany, manahoana ny tamin'izao. Zany hoe ilay tsy fahaiza-mitantana zany ankehitriny izay hita hoe tena mibaribary ny fahantrana, dia lasa mampisongadina ho azy ny président Marc Ravalomanana tamin'le teo Tanjombato tamin'le nylazany hoe lazany président Marc Ravalomanana hoe eniko ny feonareo dia hilatsaka, ianao moa tao tamin'iny, za koa tao, suspense be ny tao hoe mandra-piteny président Marc Ravalomanana hoe eny ary ity aho irao aho anaika fa hilatsaka satria eny daholo ny fitaraina nareo rehetrarehetra. Zay zany ny azoko ambara momba an'izay. Ka dia zao ny zava-misy ankehitriny ihany ny lasa manasongadina mampipotra ho azy ny président Marc Ravalomanana tao anatin'ilay sehatra na firy ny candidat zany amin'ity resaka ity. Fa miresaka tsy fahaizany mpitondra mitantana ianao Rina, fa miainga amin'izay indrindra dia maro ireo mpanohana ny filoha Ravalomanana no miteny hoe premier tour dia ho vita io fifidianana filoham-pirenena io. Etsy andanin'izay moa arak'izany ihany koa dia hoe maro loatra ihany koa ireo ziogana mpitondran'ny fitondrana ny vahoaka malagasy tao anatin'izay 5 taona izay. Manoloana ireo candidat izay mipoipoitra etsy sy eroa amin'izao fotoana izao manoloana an'ireo candidat fantatra fa tsy hanana ny herijika, azo vato betsaka akory nefa ny isan'ny napahafantatra fa hifaninana ihany koa ankoatran'izay manoloana ireo tsy fahatombanana amin'ny resaka lisam-pifidianana, ny resaka fokontany sy birao-pifidianana izay voalaza fa nampitomboana isa, azo eritreretina ve izay hoe ho premier tour dia vita izay. Rina Rabemananjara. Eto ilay vanontaniana tsisy resaka hoe fanatisma, fa tena miainga amin'ny hoe inona ny zava-misy amina mpanao gazety dia ino no hitondrana ny valim-panontaniana zany. Ahoana moa tsy azo eritreretina? Satria azo eritreretina zany fandray amin'ilay valim-panontaniana teo ihany raha ohatra ka io moa sarotra mandanja an'le hoe tena hoe fahasairana n'le vahoaka ny volany efa tsisy tsona, mpianatra tsy mianatra, tsy afaka mianana tsony, sensisa. Dia maninona ary le olona teny amin'ny toerana nandalova ny lalana nandalova ny président Marc Ravalomanana no miantsoantso hoe vonjeo zay. Zena enona rehetra vonjeo zay, maty zay. Fa raha mahita manam-pahefana le olona tsy samy teny. Fa raha mahita ny président Marc Ravalomanana le olona dia miantsoantso hoe vonjeo zay dada. Zany foana no miverimberina efa nanekizikena ary efa inekizitsenjery le fiteny hoe vonjeo zay dada, eny amin'ireny le ankizy manao tantara sy an'ireny mieninao zany fitenenana zany hoe vonjeo zay, maty zay, tena aloha mihitsy ianao miverina fa tena tsy lasa mihitsy ity. Reny zany azo hitarafana hoe tena mirona makany le fomba faneho-kevitra aloha, fa ny fanapaha-kevitra aloha zany anatin'le hoe ahoana ny vérité des urnes zany hoe any amin'ny hoe fandatsaham-bato sy ny any amin'ny fotoanan'ny fifidianana. Fa raha ohatra hoe lanjaina, refesina amin'ny fahasairanana amin'izao fotoana izao, azo eritreretina mihitsy zay. Zany tsy misy hoe resaka hoe mikivilavilana hoe fititehiteny fotsiny. Fa io na ny mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary dia mahatsapa fa tena mangidy ny fahoriana lanjainy ny malagasy. Tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana nefa miaina ny olona. Dia zay no tadidiny zay. Dia rehefa mahatsiaro an'izay izy miresaka amin'ny taranaka teoriana nisy an'izao neraka izy talohany 7 nisy an'izao refesiny amin'ny fiainana isanandro dia azo eritreretina ny momba an'izay. Za moa zany tsy afaka hiteny hoe zao za tsika tsy mpaminany na ohatran'izay. Andriamanitra ny tompon'ny ampitso, tsika tsy tompon'ny ampitso. Fa raha miainga amin'ny zava-misy azo eritreretana zany. Fa etsy andaniny ihany koa Rina, ireo mpomba ny fitondrana dia miandrandra ny mbola hibatany Andry Rajoelina ny fandresena amin'io fifidianana io raha ohatra izy ka mbola mirotsaka. Nisy moa zao farany teo ny fitsidiana izay nataony Andry Rajoelina tany Toliary niaraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta dia nieboebo ireo mpomba azy fa mbola maro vahoaka mpanaraka ny filoha Rajoelina. Foronina mihitsy ny hetsika samihafa entina amorina vahoaka sy ilazana fa hoe mbola mamim-bahoaka ity filoham-pirenena ankehitriny ity. Ahoana ny hevitra indray mahakasika an'ireny ary? Tsy atao mahagaga zany. Inona ary no teneniny eo? Izy ve zany tonga dia hiteny ny mpanohana ny Andry Rajoelina hoe tena
tena hoe zavatra negativa no teneny hoe zavatra tsy mety, tsy maintsy zavatra mety, tsy maintsy fanatsarana foana no entiny eo satria politika io. Asa raha azony Clémence andiko hoe politika io zany a, iny zany no efa hoe naharesy lahatra azy. Io moa zany samy manana ny maharesy lahatra azy a, fa hoe le mpanohana Ngai Andry Rajoelina zany a, resy lahatra amin'izay fomba fijeran'izay, samy manana masony koa io a, samy manana masony. Nefa izy etsy an-taniny etsy menomenona hoe lafo ny vary, miakatra amin'ny peperina, potika ny lalana, masiso ny tanàna, zay de zilina tiptop ty, efa akaiky le zay de zilina zay vao mikoropaka atsy mikoropaka ary, mandray vahiny ve zay vao rehefa mandray seseloa ve zany zay vao mendrika ho madio ny Tananarivo. Fa Tananarivo tokony madio sanandro tsisy jordira isa maraina rehefa voaka miasa ny olona. Fa tsy amin'ny 1 anao reny ny camion be zany mandroaka fako sisy menomenona ao anatin'ilay fahasairanana. Nefa etsy an-tany ozy ianao hoe tany Toliara sehoana, reny le atao hoe fasady reny a, atao hoe miseho zany hoe tena mbola ao anatiny tena mbola mety ny verenan'ny filoham-perinasa eo amin'ny fitondrana sy ny sisa ho an'izay ihany koa, ho an'izay nahita maminy amin'ny fitondrana anankiray ny tadio tsara fa misy foana mahita maminy, fa betsaka savitsany mahita maminy, betsaka ny savitsany nanan-karena tapika ny nahita fiovam-piainana tsara tao anatin'ilay rejima. Any mantsy nijerena azy, fa raha ny tarehimarika tompoko hatreto, mamoaka ny banky iraisam-pirenena, mamoaka ny FMI, amin'ny sehatra hafa mamoaka ny Transparency International, mamoaka ny Amnesty International, resaka zon'olombelona sy ny sisa, ratsy ny noto Madagasikara. De mpandainga daholo zany reny, lainga daholo zany reny tarehimarika reny hoe zao ny momba ny Madagasikara, tarehimarika sy fanehoana zay hoe tena hoe fahavoazan'ny firenena. Ato nefa misy miteny tena mety mihitsy ny nataon'le fitondrana, fa ny olona jamba ihany ny tsy mahita ny fandrosoana no entin'ity fitondrana ity araka ny tenen'ny zareo zany. Anazy iny, fa io moa le hoe any amin'ny resaka fifidianana raha madio sy mangarahara, fikarakarana ny fifidianana sy ny rehetrarehetra, mety betsaka ny atao hoe za tsy teny hoe tapaka lalandra, fa tsy arakaraky ny eritreretana ny ivoaka eo. Fa zay mantsy zao ny tena mbola edivana mafy moa hoe ataovy madio sy mangarahara io fifidianana io amin'ity indray mitoraka ity, satria ekinan-javatra be zay. Ya mikasika an'izay fifidianana izay hatrany dia nisy moa ny famolavolana n'ilay charte de bonne conduite izay nirahana tamina antoko politika marobe androany moa dia nisy ny fampahafantarana an'izay tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Carleton teny tsy hita nanatrika an'izany ny solitenany antoko eo amin'ny fitondrana Rina Rabemananjara, mety midika inona izay raha fijerinao azy manokana? Io tsy fahatongavany eo anivon'ny fitondrana amin'ny zavatra ohatrany io any tsy voaindrem-pandeha. Voaingana zao ny antso ny FFKM. Tsy tonga tao ny mpitondra fanjakana. De ity indray misy an'ity de zany lazainao zany hoe tsy tao. De ankoatran'izay ho avy koa zao ny FFKM amin'le 29-30 angamba izy iny amin'le tena fionana goavana be. Asa raha mbola ho avy eo indray na tsy ho avy. Fa ankoatran'io ane efa nisy antsoantso natao teto hoe mba tsy hanana ny ratsy andao anao fionam-be. I rahantsika menakafo samy isika malagasy zany. De no aratsiana hoe tsisy ilana zany na concertation io na dialogue etsonan'io na inona etsonan'io dia satria hoe mpanohatra ny tena miditra tsehatra amin'io, ny mpitondra fivavahana tena mamely ny mpitondra ny tena ataony ohatran'ireny toroteny atsonjom-be any no andraisany zareo an'le izy, satria izy efa manana hafa mihitsy no eritreretany zany. Dia tsy tonga izy zany hoe ny dikan'le tsy fahatongavana zany de ny hoe izahay ihany zay tianay atao ihany io, izay tsy terenareo amin'izay zavatra tianay atao sy ny zavatra tsy tianay atao. Tokony ho zay ve nefa le izy raha ohatra ka hoe hikatsaka ny raharaham-pirenena, hikatsaka ny mahasoa ny malagasy. Raha nisy ny fitenenina hoe andao anao concertation nationale, mahasoa malagasy anie zany. Raha miantso ny ray aman-dren'ny mpiangonana ny FFKM hoe
anao an'zao ny azo zao nasiny hoe andromaso FFK matonga de miditra lalina izy miteny ny société civile miteny ny raisam-pirenena hoe tokony atao an'zao mila mifampiresaka nareo sinsisa de tony zao misy an'tony sarotro tony anisany daholo zany reny eny fikatsahana ny hoe mba ho tsara ny resaka tontolo-pifidianana fa tsy ny hoe ndeha andany andro fotsiny hoe anao sini de hoe soni fotsiny koa de vita fa le soni koa mitaky andraikitra mitaky atao hoe esaka avy amin'izay nanao sini ka reto moa zany tsy nanao siniko inona moa zany no atao eo fa io zany tompona andraikitra ary reny mipetraka ao anatin'ny tantara petraka ao anatin'ny tantara reny nanao sini ianao sa tsy nanao sini de mipetraka reny jereny ny taranaka manaraka nanao sini ianao zao zany ny dikan'ny fihetsikao nanao an'le sini rehefa tsy tonga mihitsy moa anao inona sini ataonao eo dia ny rehetrarehetra no mitsara am'izay fa ao amin'ny dikan'izay zany de hoe zay za baikobaikona zay ny dikan'le tsy fahatongavana zay za baikobaikona zay tiana ihany io nefa ianao tsy miteny hoe demokraty fanohatra zany fa iresaka politika hatrany sika arina mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao am'izao fotoana zao ny fisamborana ny talen'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika raha matoa ro mivosa tany Londres andro vitsy lasa izay ny fanehoan-kevitra samy hafa ataon'ireo mpomba ny Andry Rajoelina raha bangoina dia samy manizingizina fa hoe tsy misy idiran'ny filohan'ny repoblika ny zavatra nataony ro mivosa tany Londres satria hoe en congé hono zany ny tenany fanontaniana apetraka aminao hoe azo raisina sy mitombona ve izany fanehoan-kevitra izany fanehoan-kevitry ny mpanohana ny fitondrana zany fa aloha de tsoroneto tompoko fa raha ny anglisy na ny britanika tsy te alalan'izany ina moa mahatonga an'izay any amin'ny taniny aloha zany le olona ary le olona voasambotra dia mitondra titra andraikitra ambony be eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika atia Madagasikara de tsisy idirany ahoana fa nga io titra io anga mipetrapetraka fotsiny io tsy maintsy voakasika ao anatin'ilay izy ary manahirana sy mampalahelo amin'ny toedra raha tahaka anytony de ity raha ohatra ane zany mizahatra mitranga amina teratany malagasy any tsy maintsy voatony Madagasikara ohatra hoe zavatra tsara zao hitanao misy an'ireny hoe fifaninanakiry nazy voalohany ho ny Marge nazy voalohany ho ny Anisa tany Frantsa tany zany ina moa ny tonononao tsy Madagasikara no tononona voatonona ao anatin'le izy zavatra tsara zany fa raha ohatra indray hoe zavatra ratsy de tsy maintsy voatonony Madagasikara ary le olona manana andraikitra ambony eto amin'ny fitantanana ny tany sy ny finjakana tsy lojika zany hoe tsisy idiran'ny Madagasikara ary le izy ary atao anatin'le communiqué na lefa présidence de hoe iny raha romihiny tsisy fiatraikany iny amin'ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne tsisy fiatraikany ahoana tsy misy fiatraikany ahoana raha misy orinasa zany zao ndeha ataontsika hoe tsy britanika amsehatra amin'ny resaka renakibon'ny tany fa ndeha ataontsika hoe allemand ohatra nandeha ataontsika hoe australiana na ohatran'izany eritreritra ny hoe ampiasa vola ty sy ny sisa nahitan'io izy mihemitra izy ko raha tsy adala izy ko mbola ndeha marina hoe fandrarana misy riska ihany fa efa misy resaka ohatran'izany ve de iza no akaty nanao rodsotso toninona reo mampafantatra Madagasikara any velany ny zavatra ohatran'ny tony de ampy hoan'ny iraisam-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra ho raisany ka hoe tsisy fiatraikany hoe ao amin'ny fifandraisana amin'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara misy fiatraikany io satria zao jereo ane na ny fanomezana fanohanana amin'ny Madagasikara rabola raha hoa amin'ny resaka fifidianana dia ataoko hoe maisatra tsy ohatran'izao tamin'ny 2018 satria maninona ny olona no hoe tena mitandrina satria be de be ny zavatra miseho eto Madagasikara tsy manaraka an'le lesona tsisy fanjakana matsapany olona hoe tsy ratsy tatana tsy tandalana tsy mizara tsara ny fahefana de lasa maninona miaotraohatra ny olona avy eo nisy an'ireny hoe ahoana ny volan'ny Covid reny ene izy daholo reny anga vitavita mora reny zany mahatonga ny olona hemitra daholo vao mainka moa misy an'ity raharaha teny hoe raharaha kolikoly zay tena hoe mahasarotiny amin'ny tany tena mandala ny tena hoe tantandalana ohatran'ny Grande-Bretagne de tsy maintsy misy fiatraikany io na ahoana
fa raha somary tarikely fotsiny de hoe raha ohatra zany zao ny jerena ny fihetsiky ny mpitondra britanika dia tia moa zany fitondrana efa ho tapitra ty régime ty tsy ao anatin'ny ray volana sy tapa ny britanika na hoe ao anatin'ireo volana de hoe anao fanarahana goavana Madagasikara na hoe bilatéral hoe firenena samy firenena zay aloha de tsy isy fa ndeha ho heverina hoe miandro ny valim-pifidianana indray ny britanika fa ity aloha hatrehan'ity de ampiarany zareo le madama voasambotra iny sy niaraka tamin'le vazaha niaraka taminy mbola teo fanaovana hoe négociation mbola tsy misy hoe ahoana hoe tena zavatra lala fa mbola hoe le mifampiresaka aloha tonga de tonga ny polisy de tonga de ary zay zany no fipetraka io ka hoy aho hoe tsy maintsy misy io na ahoana na ahoana ohatra anankiray farany efa taona maro lasa nisy teratany Suisse maty teto teratany Suisse maty de misokatra amin'ny fanadiadiana fa ely zany misokatra amin'ny fanadiadiana fa efa firy taona manaraka tateoriana mbola skiriny tany Suisse foana ahoana le teratanynay de hoe tsisy fiatraikany ve nisy fiatraikany tokoa satria lasa nangatsitsika ny firenena Suisse ohatra fotsiny de ohatra zay koa zany ty misy fiatraikany io miresaka an'izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany isika iresaka manokana nefa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny frantsay ry Rabe Mananjara nisy ny vaovao niparitaka ny amin'ny hoe misy sambo sinoa tafatsofoka ty amin'ny faritra ny masin'ny Madagasikara mety anahoana ny mety ho fiatraikan'izay eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny frantsay raha ny fijerinao azy manahirana be io ary ny tena mampanahirana azy dia tsy afaka misaraka zany amin'le hoe ny filoha malagasy eny ka frantsay tsy afaka miala amin'izany izy satria efa ofisialy zay frantsay izy sy ny avy Bernard Cazeneuve sy iza moa le Manuel Valls François Hollande présidente amin'izany frantsay izy dia amin'ny frantsay zany ny filoha Andry Rajoelina dia voafatotra izy zany amin'ny politika frantsay raha miteny zany ny lehibeany iza moa zany lehibeany Macron dia inona moa no teneniny eo tsy maintsy manaraka an'izay satria ianao frantsay ka de raha ny politika iraisam-pirenena de io resaka hoe sinoa ary tsy ny sinoa ihany tsy ny sinoa ihany mampanahira-tsaina amin'ny Frantsa amin'izao fotoana zao fa ny rosianina ihany koa aty Afrika de lao azavaiko tsara mihitsy no zany le satria tena moa zany manaraka an'io resaka iraisam-pirenena io sarotra ho an'ny Andry Rajoelina zany ny atao hoe miatrika an'io satria ato izy miteny hoe miady mafy iza mbola tsisy filoham-pirenena teto Madagasikara miady mafy amin'ny fitakinany Îles Éparses manao na fetraka an'ina any Emmanuel Macron mieno de zao nefa ianao zany ary tsy resaka hoe Chine ihany fa ty resaka Wagner ty taolana ihany io tsy hoe ihany fa taolana io satria io zany ohatrany hoe karazana fitana alefa ny rosianina makaty Afrika ary zay tany afrikanina misy fifidianana zay tany afrikanina hiatrika fifidianana président ny république dia mampetsiketsika ny rosianina sy ny Wagner tandremy tsara fa groupe paramilitaire izy io ary olona gadra no alefa mandrafitra ny tafika ao amin'ny Wagner zay kianiny iraisam-pirenena indrindra ny Amerikanina ary rehefa manao mission Wagner dia resaka sécurité sy resaka économie zany hoe mandeha izy amin'ny tany anankiray de rehefa mandeha izy amin'ny tany anankiray de hoe inona ny fitaovana ilainareo amin'ny sécurité ameninareo fa mitrandraka ny arena izy any amin'le firenena alehany maromaro aty Afrika no tratran'io zany amin'izao fotoana zay jono moa izy ty moa zany resaka sinoa ty de nazava nefa ny teniny filoha Macron zany nazava ny teniny tamin'ny roapolo janoary tamin'ity taona ity nanoloana ny tafika frantsay hoe na inona idona na ino kiatra de mitodika aty Pasifika misy intérêt frantsay sy aty amin'ny ranomasina indiana zay misy intérêt frantsay ny masotsika frantsay osy ary hiady hatramin'ny farany ary tena hoe tsy janona fotsiny amin'izao raha ohatra ka kitikitihana ny intérêt frantsay aty amin'ny océan indiana sy any amin'ny Pasifika zay no ny teneniny
de ndeha hoe ho arahantsika kely eo amin'ny 12 seconde eo fotsiny no nytenenynga Macron fa tena mahalasa saina le izy manoloana an'izay aizany vovokaina anga Andry Rajoelina sy nympanohana azy raha hoe fiarovana ny fiandrianam-pirenena malagasy satria nga Andry Rajoelina frantsay lehibe any tsy miteny hoe tsy maintsy zao ity nefa efa mitatra aty Afrika ny aloha arahantsika kely zay ary. Nos outre-mer ne doivent jamais quitter notre regard et notre présence. Et la marche du monde met nombre de ces territoires, en particulier dans le Pacifique et l'océan Indien, aux premières loges des possibles confrontations de demain. Iny le teniny nga Emmanuel Macron zany hoe tena ijoratra amin'ny farany zay fiarovana ny tombontsoa frantsay aty amin'ny ranomasina indiana sy any amin'ny faritry Pasifika. De zao ny teneny amin'ny farany eo hoe des possibles confrontations de demain. Mampitahoatra zany namana Clémence, mampitahoatra be zany fa tsika moa zany manoloana zany toejavatra zany mbola savoritaka mihitsy zao ny atao amin'ny firenena amin'izao fotoana arakaraka mampandeha ny fotoana no mampisavorita ka ny tiano tenenina zany raha fanio-kevitra momba ny tony de hoe ny atao anatiny tsy voafehy misy koa ny raha tena taolana be eo amin'ny sehatra resa firenena tsy voafehy sady manahirana makararendo de io le namako zay hoe za le sararina tena tsy teo amin'ny toerany Andry Rajoelina am'izao ahoana ialahy no miteny zany a tena tsy teo eo amin'ny toerany Andry Rajoelina satria tena mihodina ka problema ty tsy voavaka mipotry tyko ty tsy voavaka mipotry ty inona ho an'ty latenenina Andriamanitra mihitsy lesa mampiseho an'ireny satria niainga tamin'ity le tany Londres ty mantsy aseho an'Andriamanitra daholy atsikafen'Andriamanitra daholy ny zavatra tokony ho fantatra ary mampisokatra ny mason'ny malagasy ireo toejavatra miseho rehetrarehetra eo zay zany le ataontsika hoe amtinana kely azy raha momba an'iny. Resaka olana ianao dia olana ihany koa ny sehatry ny fampianarana olana lava na manarina rabe mananjara ny vaovao farany zao de fitakiana izay nataon'ireo mpitsara baka ny andraikitra ny délibération amin'ny baccalauréat izay tsy nanaiky ny roso tamin'izany raha tsy nivoaka ny zon'izy ireo. Raha resaka fampianarana no resahana de lasa voambolana matetika re ihany koa ny hoe fitakiana vacation maro ireo milaza fa tena ataon'ny fitondrana Rajoelina ambaninjavatra ny sehatra ny fampianarana miombon-kevitra amin'izany fa ianao rina rabe mananjara tena ambaninjavatra ny sehatry ny fampianarana za zany mpanao gazety moa le hoe mpanao gazety mandehandeha tao anatin'ny 20 taona fa ny am'izao zany ny tena hitako hoe hafa indrindra hafa ao manahoana moa zany hafa satria tena io mantsy mifandray am'le olombelona zany olombelona mpampianatra na amin'ny CSS na mpitsara baka na mpanao ina olombelona le maha-olona mihitsy no tsy voakarakara teny mantsy Andry Rajoelina tamin'le farany teo le tao iavoloha le hoe zay navita efitrano manara-penitra efitrano fianarana hôpitaly be dia be sy fa nafeno fianarana reto rehefa le olombelona ao anatiny no tsy zarizary fa katrami sy mimpianatra ao tsisy dikan'izany zaho nandeha tamin'ny reportage nale zany le hoe mpanao gazety mandehandeha rehefa tonga tompoko ny amin'ny 12 sasany matory le ankizy reraka iziko non isiko efa tsisy an'ity le kitskolera tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ity zany efa tsy teo amin'ny fitondrana intsony ny président Marc Ravalomanana fa efa teteza mihita ny tao aorianany iny de matory satria nona reraka ny ditongotra ka inona moa ny dikan'le efitrano hoe navita efitrano ohatr'izao raha ohatra ka zany zava-misy le mpampianatra de mampalahelo satria io tsy afaka misaraka amin'ilay toe-karena rehefa mahantra ny toe-karenao de vokajavatra io vokajavatra ny faharerahan'ny mpampianatra sy ny mpianatra tontolo-mpampianarana de rehefa tsy afaka mampianaka tokony ho izy lay mpampianatra satria tsy azo ny volany tsy azo ny zony dia lasa voatery izy tsy hoe manao santazy izy fa olombelona tompoko olombelona nofo sy rano mpampianatra
de voatery izy a manao ny fitakiana maro samihafa. Tamin'ity fitondrana ity tena namay veo fitakiana io. Mba betsaka amin'ny fitondrana mifandimby teo a, fa tsy de tena hoe nandrenesana toe-javatra ohatran'izay. Fa io zany dia tsy fametrahana amin'ny tena maizy azy a ny tontolon'ny fampianarana. Ho avy zao ny fifidianana andeha mipropagande de samy teny daholy. Rehefa tonga eo zay de hikarakara ny fampianarana. Rehefa tonga eo de anao an'izao anao. Zany koa ny tenin'ny Andry Rajoelina tamin'ny propagande talohan'ny tamin'ny 2024 e. Ao ny arsiva feno. Atao an'izao tena resaka toe-karena zany tontolo mpampianarana zany tena karakaraina mihitsy. Karakaraina koa tsy voalohan'ny vacation. Karakaraina koa no misy mitokona foana. De tena hoe faratsitsaina ve ny fitokonana. Tsy zany. Fa tsy voakarakara izy satria tsy lara-pahamehana teleferika no mamaika tsy maintsy atao ary trosana vola tany amin'ny frantsay. Io zany zao de nitaranaka mandohana io. Io le resaka teleferika io ohatra zany fa ahoana le fikarakarana an'le maolona le humain aloha. Resaka kery any amin'ny faritra atsimo fa tsy fantatra tsony hoe ahoana fa tsy hoe tsy fantatra ahoana fa fantatra fa ny any ivelany mampafantatra azy. Mitombo ka raha resaka hoe fampianarana tena ambany zavatra ny fanabeazana ary potika ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Tsy afaka tena manome maximum sy arak'izay tratra ny tompoko ny mpampianatra satria tsy zarizary ny fikarakarana azy amin'ny maha olombelona azy. De fantatsika hoe fanabeazana tahaka ny ahoana zany no misy eto Madagasikara. Raha tsy mitandrinatsika io teny malagasy io lasa vadika créole io rehefa kelikely. Tsy fantatra tsony hoe ahoana zao indrindra any amin'ny Facebook moa zany fitaizana daholo reny. Ka ny mpampianatra le hoe olombelona raha vao tsy mametraka amin'ny toerana tokony hisy azy hoe mametraka valeur asany lanjany mpampianatra ny mpitondra tsy tafavoaka. Mikasika ny amin'ny ambaratonga ambony indray resaka fampianarana ihany isika. Ny CSS hoe fa nanao an'ilay université maty zany hoe tsy misy mampianatra amin'izao fotoana izao mihitroka ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo a. Maro be no miaia hoe mety ho tonga hatramin'ny taona fotsy ity raharaha ity a. Mety ahoana no fiantraikan'izany na Manarina Rabe Mananjara manokana ianao izay mahafantatra ny tantara 20 taona ny lomanosana tao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety rahateo. Zao aloha ny malagasy mahay. Mpianatra malagasy mahay amin'ny ankapobeny ny mpampianatra teratany malagasy mahay. Dia zay mahatonga ny tena hoe mahay zany sy tomin'ny olona mankany velany. Jerenao zany ohatra hoe any Sorbonne any amin'ny université any Sorbonne any France zany tonga hatrany États-Unis any Harvard sy ny sisa misy malagasy amin'ireny amin'ny toerana avo leta be any andafy any misy malagasy. Fa zao ny antsika eto zany lasa université maty ny farany de mitohy amin'le teniko teo ihany hoe vokatry ny tsy firara iny io. Tsy sitrapony le mpampianatra ny hoe ndeha hanao université maty zany fa rehefa voka-javatra daholo zay rehetrarehetra zavatra fa mamaika ny mpitondra. Zavatra fa mamaika ny mpitondra. Dia rehefa tsy jerenao izy de ataony amin'ny fanaovana azy ka. Olombelona izy, olona mihinan-kanina izy, olona miaina, marary izy, mila tsapona izy. De zay le hoe lasa zavatra satria fotoana amin'ny bilan zao raha ity régime ity zany efa fantatra ifarana ny fotoam-piasany de zavatra ratsy no zavatra mipoitra. De hoe inona ny fiantraikany io? Fiantraikany io zany de mihotsaka ihany ny tontolon'ny fanabeazanako, ny tontolon'ny ambaratonga amboniko. De izy hoe zany ho jerena fotsiny amin'izay, iny ane fa fantatra. Fa hoe ahoana ny fomba atao? Ny fomba atao de mieritsereta tsara ary vahoaka fa ho avy ny fifidianana. Zany ny zavatra mitranga eny amin'ny université, zany ny zavatra mitranga eo anivon'ny tontolon'ny fampianarana de dinio tsara le satria iverina ty amin'ny vahoaka sy ny olom-pirenena ny fanapahan-kevitra. Tsy maintsy zay le izy namana Clémence ka voka-javatra vokatry ny tsy faiza mitantana daholo zay rehetrarehetra fa tsy de natao hoe zava-baovao akory le izy fa mampisaina ihany koa zay le hoe asehon'Andriamanitra daholo ty zavatra tsy mety rehetrarehetra ty mba hahatonga an-tsaina ny gasy. Io mantsy misy miteny foana roviana ihany ary ty malagasy ty no tonga saina. De ny tena moa zany eo anatin'ny sehatra ny fanaovana gazety mahita hoe tenefa mety tonga saina kosa aloha malagasy amin'izao fotoana izao
teny efa mivelatra ny fomba fandiniany fa mety hoe matahotra fotsiny izy na mbola hoe miaya tsisy an'izany hoe vahoaka mbola te antry zany raha antany azy ao ary nanontaniako moa izy ity iza mbola te antra mafimafy kokoa nonjam'izao zavatra efa henan'izao nivingivon-do daholy inona ny dika ny mivingivon-do iny mba te anana fiainana tsara nde kosa indray isika resaka ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo namana Rina Rabe Mananjara olana lava ihany koa no hita ny lalana tsy vita ny fako tsy voaroaka ny karama taralava fitadiavam-bola miopapana amponina no zary hita ny vahoaka eto amin'ity tanàn'Antananarivo ity ka raha ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo amin'ny ankapobeny Rina no antonioka anao amin'ny mamponina Antananarivo anao sy amin'ny maha-olom-pirenena anao amin'ny mampanao gazety ihany koa inona no azonao ambara ohatra ny fomba fijeriny rehetra ihany ohatra ny fomba fijeriny rehetra ihany satria ny tena zany miaina eto de hoe tena tsy mendrika ny mponina Antananarivo zay mampiasa ny tanàn'Antananarivo le Antananarivo mantsy hoe mipetraka eto ihany fa misy ny mandalo fa any amin'ny périphérie izy mipetraka ny ivelana Antananarivo izy no mipetraka fa de zao no izy tsy mendrika ny mponina eto Antananarivo sy izay miasa sy mianatra sy manao raharaha eto ny zavatra misy amin'izao fotoana izao indrindra hoe rehefa andray vahiny rehefa izy zavatra fionana hoe misy vahiny tonga aty de mikofokofoka tapenana ny lalana io lalana io raha mbola resahako kely mantsy io aveo eto Antananarivo eto asorina ny zordira satria ve ho avy ny seloasin'ny Komoriana de homenatra hoe satria isy mpanao gazety ho avy eo ary tadio tsara tompoko fa tsy hanao couverture médiatique ny lalao anosy any le amin'ny mpanao gazety eto zay de efa tenenina mpanao gazety vahiny fa andehanany daholo io elakelatrano rehetrarehetra io ahoana momba an'izao marina ve le mivoaka amin'ny vaovao tary aminay tary sy ny sisa de zao vao mikofokofoka zany manadio metsiketsika manao lalana sy ny sisa tsy mety zany fa ny Antananarivo tompoko ary tsy Antananarivo rery fa rehefa hoe mety hoe tanàna de isanandro de amendrika ny omena fahadiovana raha vao mivoaka ny trano le olona ka andeha hiasa ka wakati Antananarivo eto nandeha hianatra de tsy tokony isy zordira eny amin'ny toerana fanaovana zordira zay le izy fa mahagaga amin'ny 2.10 atoandro misy camion de hitatsika hoe tena le asan'le Antananarivo mihitsy ny tena hoe lasa ambany zavatra amin'izy tena le maha olona mihitsy disy fijery nefa ny sasany raha mieritreritra hoe jeu de gilet izy nikarakarany io raha zao hoe ny prime ministre hoe nanadio sy ny sisa be de be mifanio-kevitra hoe fa ahoana moa zany fa nga moa anjarany any amin'ny primature ny manadio de misy miteny teo ny eo ihany misy mamaly zany hoe ahoana kosa ny anareo kosa de hoe manenjika foana mitsikera foana tsy any le izy fa misy andraikitry ny eo amin'ny primature any be de be ny tsy tanteraka ohatra zao ny esorina ny mpiambina ny président Marc Ravalomanana zay zoany zany raha tsy diso ny fahitantsika azy bataillon any amin'ny primature any no misahana an'ireny zany zao andraikiny zany no tokony ho regleny zany fa manimba ny fomba fijery ny ety ivelany ohatra ny fanaraha-maso ny fampiarana ny lalàna satria ny primature no lehibe ny resaka administration zany amin'ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny zany aloha ny tena tokony olofozana fa hoe hitany olo hoe manadio ery izy tsisy miteny hoe ratsy maha olombelona tsisy miteny zany fa hitan'ny olona ato hoe be de be ny zavatra tsy lavirary araky ny tokony izy mifanaraha-maso an'ireo ministera ireo ministre ny atany zao le mamoaka an'izao izy ahoany reny zany mila jerena avokoa ka hoe resaka tanàn'Antananarivo tsy mendrika mivoaka an'Antananarivo ny zavatra iainana zany amin'ny zao fotoana izao ny fitoampiasan'ny mpitatana ny tanàn'Antananarivo fa kelikely ihany de za zao eto amin'ny teny raha mba hevitry manokana amin'ny maha-olom-pirenena tsy maintsy ho avy zany fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo reny mivoatra verina any mivoaka an'Antananarivo indray ny fahefana zany ianao zany zay manana eritreritra atosiky ny fitiavana ny tanàna an'Antananarivo amin'ny mareny vohitra Madagasikara azy mba manana eritreritra ianao hoe tena mba te handray andraikitra de milatsa
na amina Clémence zao raha ohatra mba manetrehitra am'izay aporsiana mihitsy milatsa tsy azo jerena fotsiny am'izao ilay izy mety misy koa ny hafany manana an'izay faniriana zay dia tsy azo jerena fotsiny satria fa zava-dehibe le finiavana ka raha vao miresaka ianao hoe Antananarivo raha vao miresaka ianao hoe firenena de capitale zay no andon'ny olona sy filoham-pirenena zay fa ny olona tsy mieritreritra hoe Antananarivo de eritreritra hoe sabotsina miana tsisy mieritreritra zany mialatsiny fa ino matao tsaina raha me hoe États-Unis de New York ny ao an-tsainy i Angleterre de Londres ny ao an-tsainy capitale aloha ity zany no tena tokony ilofosana ary ny voalohany indrindra de io a fahadiovana io ka oka tsy atao fietsaram-belatsiny noho ny jeu des îles tompoko le izy lalana ataovy ohatran'io lalana manoloana ny Saint-Michel io rehefa anao lalana de ataovy ohatran'io io ny hitanay maraina tandro arivo eto io aminay ny tena atao hoe lalana firy taona zay ny Allemand nanao an'io tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana mbola tsy miosina hatramin'izao de ataovy ohatran'io fa tsy tia tapitapena isaky mihetsika ty zay no azo lazaina hoe tsy mendrika an'Antananarivo sy mimponina Antananarivo ny zava-misy ankehitriny ampiainina an'ilay vahoaka an'Antananarivo. Efa resaka lalao nosy any ianao Rina Rabe Mananjara de efa mandeha indray ny oeraoera any ambadika any fa hoe hiavaka amin'ny rehetra ny lanonam-panokafana nyity lalao iraisam-pirenena zay ho raisin'ny Madagasikara ity ny zavatra hita teto anefa dia fédération ny kasa ialan-daharana noho ny tsy firaharahinan'ireo mpilalao ary fanomanana tandrametaka satria saika amin'ny ora fara no nyrotorotoana ny fikarakarana samihafa ahoana kosa indray ny fomba fahitan'ny Rina Rabe Mananjara nyty lalao nosy ity amin'ny ankapobeny io efa fomba fiasan'le fitondrana io na amin'ny resaka raharam-pirenena io na amin'ny tony hoe lalao an'ny nosy tony lasa aloha ampatsahivoko kely fa tsy tokony Madagasikara mantsy no nandrain'izy ity raha mifandaminana zany fa i Maldiva de avy eo Maldiva nanipy na hoe nametraka fepetra izy hoe noho ny Covid-19 de tena sahiran'izay fa mangatak'izay aty Maldiva zany ny anemorana ny jeu des îles ho amin'ny taona 2024 zay mantsy ny tantaran'izy io de tsy nanaiky ny mpikarakara ny jeu des îles fa hoe tsy excuse zany fanjakana malagasy mantsy isaky mitady fanadiovantena de ka noho ny Covid-19 de tena sahirana ny fampandrosoana amin'ny firenena fa jereo nanaovan'ny olona amin'ny Maldiva tsy excuse zany Covid-19 samy voany daholy ary tsisy an'izany jeu des îles miemotro zany io fa rehefa 3 de 3 andray nareo sy tsy andray anao nareo sa tsy anao de teo niodikodina teo le Maldiva de tena loara fa tena tsy ohatran'ny tsotratra de Madagasikara no ny antefaniny hoe andray alizy de nanaiky Madagasikara enao zany rehefa nanaiky tsy voafaky maly ene io fa enao zany rehefa nanaiky dia eo aminao daholo zany ny fomba andraisana an'ilay jeu des îles ianao nefa teo namana Clémence ny teny tandrametaka tsy ianao ihany moa ny teneny zany tandrametaka fédération ray volana alohan'ny lalao misy fédération tonga de mampiakapeo hoe zao ary tsy ny fédération ihany no tsy faly fa hatramin'ny mpahandro sakafo hatramin'ny traiteur tsy faly hoe ahoana zay asaina miasa etiko zay ne manana mpiasa misy vola miodinao ohatran'ny orinasa rehetrarehetra kaona ny tsy regle zay tsy mahavita de nisy ny alandarana le izy zany fomba fitantanana daholo ary manala baraka eniny tany ivelany an'iny eniny tany iny de hoy tsika teo hoe asehon'Andriamanitra daholo ny tsy fahaizana de any am'le lanonam-panokafana indray voizina hoe ataotsika mipoka be ny lanonam-panokafana fa nga lanonam-panokafana rery natao amin'ny jeu des îles le vokatra de za eto amin'ny teny raha mahazo vokatra tsara amin'ny malagasy de vokatry ny herim-pony le ankizy tena le ankizy amin'ny maha hoe atletage no niezaka fa raha hoe ny andro fanampiana le izy nefa tokony hoe raha-panjakana mihitsy le izy raha-panjakana ka maninona no misy fédération nefa no mitabataba nefa efa kaiky ny jeu des îles dikan'izay zany misy zavatra tsy mety eo fa fomba ny mpitondra moa zany le sarotsaronana foana le izy ampiasaina daholo ny communication rehetrarehetra sy ny sisa anaronana n'lay tsy fahaizana satria le hoe friariana zany ny tena mibaiko ao anatin'le raharaha ka hoy ianao hoe ahoany ty resaka jeu des îles nyty de vao niainga mihitsy ty zany de efa nampiseho endrika mampalahelo eo amin'ny
le izy nefa tokony hitondra anandratra be zany ny voninahitro Madagasikara tsika efa nandray fa tadidiko tamin'ny fito sy roa arivo zay de zila ny président Marc Ravalomanana ny tantana amin'ny firenena efa bolana talohany tsy hanombohan'ny zay de zila efa mipetrapetraka daholo ny raharaha tsy naheno na indray-pandeha satria za nanao couverture atao amin'ny palais des sports no voatendry anaraka amin'ny baskety sy zay zahatra ny seho tao tamin'izany de nisy fotoana ny président Ravalomanana ka nijery baskety tao Comores Madagasikara izay tena lavitra be ny skôro resin'ny malagasy olona tsy hitatsony fa mipetrapetraka daholo tsy nahita hoe traiteur ka nde hitabataba hoe ahoana ny volanay ahoana n'izao tsisy an'izany ny atleta sakafo tsara homana tsara ny fanomanana rehetrarehetra mipetrapetraka daholo fa ny amin'ity zay de zila tamin'ny andron'ny ratsiraka ihany koa zay mbola kely balitika moa tamin'ny tsy de tadidy loatra fa tsy de nahenona problema loatra io zao ny village de jeu eo Koronano mbola navelany jeu de zila tamin'izany fa ny amin'ity tena hafa de hafa lisika de anjarantsika no hoe misaitsaina tsara zany ny zava-misy fanazanina zany mirary soan'ny atleta malagasy na eo ara-ny fahasairana ya mirary soan'ny atleta malagasy ihany koa isika ary androany moa ny vaovao navoakan'ny mpanao gazety namana tamin'ny ABC tao anatin'ny tambazotra serasera tao de hoe manodidina ny 4.3 miliara ariary no entimanana an'izany lalao nosy resy Madagasikara izany ny fanirina de engany satria de malaza ratsy loatra ity fitondrana ity amin'ity resaka scandale lava ity na manarinana be mananjara engany ao anatin'izao fandraisana ny lalao nosy zao mba tsy hisy an'izay scandale izay satria de ho afa-baraka indray ny firenena malagasy taorinan'ireny efa zavanitranga tany Londres ireny ankasitrahako ianao namana rinana be mananjara nitondra an'izay fanehoan-kevitra marobe tato anatin'ny fandaharana izay raha misy ny teny farany entinao amin'ny maranana ny fandalovanao tato anatin'ny sailasa zao de omeko sehatra ianao hitondrana an'izay teny farany izay ny teny farany moa zany de ny hoe na inona na inona zavatra mitranga tsy maintsy miatrika isika ary matoa mbola hoe velona tra-pamonjena de misy adidy sy andraikitra miandry antsika tsirairay ao zany eto amin'ity Madagasikara ity tsy mahazo kivy zany mihitsy fa tsy maintsy miatrika foana satria ireo lay taranaka faramandimy zany no tsy maintsy ampanjinina ny fitondrana tompoko mandalo fa ny firenena mitoetra ny fitondrana mandalo fa ny firenena mitoetra ary zay mahita fa izany Madagasikara zany ny vahoaka malagasy tsy sarotro zany ny mitondra ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny rehefa manao mety ny mpitarika azy sy ny lehibeany de manaraka izy fa rehefa hitany hoe manao ny tsy mety nefa izy piretinao ato de iny koa izy no tsy manaraka zay zavatra tenenina izay fa amin'ny ankapobeny zany le Madagasikara tena tokony androso mihitsy tena tokony androso fa vokatry ny tsy fahaiza-mitantana dia izao no vokany de inona no azo amintinana azy ny azo amintinana azy de hoe raha izao fitondrana zao zany zay fifara mo fitoampiasany namana Clémence matoa zao mitranga de ratsy omana sy ratsy tsodrano ratsy omana sy ratsy tsodrano zay mahatonga ny zao zavatra rehetrarehetra zao ka de fotoana moa mandeha foana mbola misy ny aditsana ndraikitra miandry antsika menakavy de mila maily foana zany hatreto sy mila mijoro hatrany amin'ny resaka raharaham-pirenena fa tsy maintsy marina no tsy maintsy ampanjakaina fa tsy mety tsony zany hoe mbola ny ratsy zany no anjaka eto amin'ity firenena ity satria masina loatra ilay Madagasikara ary firenena manakasiny ity satria efa betsaka ny rahan'ireo razambe zany latsaka noho ny fitiavana ny tanindrazana fa tsy noho ny fitiavana ny tena sy ny fitiavana manokana soratopoko ombako manana izay teny farany nataony namana mpanao gazety Rina Labe Mananjara izay mankasitraka be deabe anao Rina ny vahiny tato anatin'ny fandarana saila zao tamin'ny ity alina ity antenaiko fa tsy androany irery ihany no ivahiny ananao ato satria araka ny tenentsika teo miazakazaka ny toendra raha dia mbola ho avy ny fotoana mbola ivahiny ananao indray ato anaty fandarana ka dia raisina tanandroa trany ny fivahiny ananao ankasitrahana ihany koa namana Lilira Faralany tondra ny famakafakana tamintsika tato anatin'ity fandarana ity ho an'ny androany tsy adinoana isika rehetra izay nanaraka tsy tapaka toy ny mahazatra ny fandarana saila zao teto amin'ny MBS ankasitrahantsika ihany koa ny namana faly tao amin'ny lafiny teknika mampita ny sary sy ny feo tany tokantranotsika tsirairay avy mametraka ny mandra-peona mo amin'ny manaraka indray ary ny tenako veloma topilasy topoko vavy Samita Inandriamanitra